Ahoana marina, mbola misy ilana azy ve ny HCC? Tonga tsy retsaika ilay filoham-pirenena rehefa avy naka ilay amboara mahatompon-daka amin'ny fananganana indostria azy teto Madagasikara. Tsy nanao tatitra tahaka ilay mahazatra, fa avy hatrany dia nirotra tany amin'ny faritra Sainte-Marie indray, nitokana fotodrafitrasa maromaro. Zarany raha teo moa ny misy otokanana satria ny amadika sy andokony efa vitany hafa ho lokony antokony azy ho ataony, tahaka ilay CSB etsibonga tsara. Ity CSB ity izay natao ny fitondrana era-joniary mampianina ary natao ho couleur neutre raha amin'ny teny vahiny. Saingy amoron-dalana sy talaky maso dia natao lokony fitondrana ankehitriny. Aingana mihitsy amin'ny zavatra tahaka izao ity fitondrana ity. Izay ilay hoe ny feno ihany no tsy mikobana. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe efa misy lalàna na didim-pitondrana na didim-panjakana ihany koa ve milaza sy manambara eto amintsika fa lasa lokom-panjakana ilay volomboasary. Ny rivotra sisa mantsy no tsy miloko ny lokon'ny mpitondra eto amintsika. Raha toa ka tsy mbola misy izany, manina no nitazapotsiny ireo ny manampahefana mpampiatra lalàna eto amintsika amin'izao adalan'ny mpitondra izao? Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana eo amin'ny andininy 720 fa ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandraraha hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana. Mazava izany ry HCC. Manina nefa no mangina tsy miteny izy ireo manoloana izao zava-misy izao? Iaro io lalam-pandrenana io no asan'ny mpikambana ao amin'ny HCC, ka midika mazava fa rehefa izany no tsy vitany dia mpandany volam-bahoaka fotsiny ity andram-panjakana ity. Savy ambony lalàna ilay filoham-pirenena ka afaka manao izay daniny kibony sy izay tiany atao eto amin'ny firenena. Ilay fahanginana sy tsy fandraisany andraikitra mihitsy no malasa saina satria lasa ny mpanohitra indray ity no manao ny asany ireto HCC ireto. Hoy indrindra matsy ny filomarika Ravalomanana raha mahita ny fanitsakitsahana ilo lalam-pandrenana eto amintsika io hoe ary mamerina ihany koa ho anareo amin'ny fisarahana lalam-pandrenana mba hajereo ry olona raha tena tsy nitanily ianareo ara-dalàna ve reny, araka lalam-pandrenana ve reny, mety ve reny atao reny, na dia teny kely raha tsy avoaka anareo. Teo nge zay, teo malala tsara ohatra n'iny zany hoe fanajana ny lalam-pandrenana zany toy ny Andrak'Andriamaso sy ny anana natao zany alohan'ny andraisana ny andraikitra maha-président république fa tsy mangenahena sy manao be marenana fotsiny eo. Koa dia miantso voaka malagasy rehetra samy joro hosa andray ny andraikitra fa tsy velantsika ampahoriana toy izao voaka malagasy. Izay no ilazana fa mpanohitra endry no eto amin'ny firenentsika ankehitriny, fa sendra fitondrana sy filoham-pirenena mpandika lalàna sy ambony lalàna ilay malagasy. Inona marina fa izay no mahamailo azy ireo amin'ny fiambenana mafy ny magro io satria efa zatra mpanongana ilay mpitondra ka matahotra mafy ny ho voongana. Izay eo ihany fa ny tena loza dia ny fasahiny manao ny akanjo izay miloko ny lokony antokony, eny fa nahatraminy lanonam-panjakana aza. Izay akanjo anaovany tsy olana fa ilay filalaovana ny fahefa-panjakana ampifangaroana amina fironana amina vondrona politika no resaketo. Azo everina ve fa tsy mahafantatra ny sady sy ny fepetra tokony horaisiny amin'izany ny HCC? Fantany izany fa ny vahoaka malagasy mihitsy no abadoin'izy ireo. Raha tena fitondrana ny asa ho an'ny vahoaka ary raha tena tombontsoa ambonin'ny firenena no atomposiny HCC io dia nandray fepetra avy hatrany izy ireo manoloana ilay fandikan-dalàna ataony mpitondra. Tsara azavainy eto fa tsy filoham-pirenena amperinasa ny filomarika Ravalomanana ka tsy tokony olana ny fanaovany izay akanjo mety aminy sy ny famoriny antoko politika sy ny mpikatroka amin'io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny filomarika Ravalomanana ve zany no mbola ifaninana ny inga filoham-pirenena fa tsy ny fahantram-bahoaka izao? Ny tazana dia tsy mahatoky tena intsony ilay filoham-pirenena ka miezaka mampiasa ilay fahefa-panjakana eo aminy anaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana.
fampelezakevitra mialohan'ny fotoana ireny, fa saingy tsarotsaromana amina fitokanana fotodrafitra sam-panjakana, ary ny teny hoe fidio aho no sisa tsy ataony mandritra izany. Ny filoham-pirenena no modely ho an'ny vahoaka, saingy tsy izany mihitsy no tazana amin'ny mpitondra eto amintsika. Ny tena olana dia ny fampiaran-dalàna amin'ny tanila eto amintsika. Rehefa ny mpanohitra anao hetsika fiaonana amin'ny pombazy na mangataka lalana amin'ny toerana voatokana sy mifefy, tsy mahazo lalana izany mihitsy. Ity anefa dia filoham-pirenena izao mihitsy no manitsakitsaka ny lalàna faratampony, saingy samy tazapotsiny ny rehetra. Izao zava-misy izao no atao hoe fitondrana jolam-boto, ka samy maka ho azy izay tompo-pahefana, manapatra izany amin'izay tiany anaovana azy. Anao ahoana no avin'ity firenena ity, raha izao zava-misy izao no mitohy? Izao zava-misy izao ve no antenaitsika vahoaka, fa ho tena safidim-bahoaka no hivoaka eto amin'ny taona 2024. Ny vahoaka madinika rehefa mandika lalàna miditra amponja vetrany. Ry Berija sy ry Rolimersia aza hatramin'izao mbola mihidy ihany. Ry Ninidonia miaro ny tany tsy ho alain'ny mpanambola, mbola fanaritsarika hatreny amin'ny fitsarana ny raharaha hatramin'izao. Fa ny filoham-pirenena na de efa ny lalàna faratampony eto amin'ny firenena izao aza no hitsakitsainy, tsy misy miraika fa mbola afaka miliba sy mitety faritany. Izay ilay hoe izay tiany atao eto no ataony tanteraka. Dia hoy hatrany ny teny ataony filoha Marikaravalomanana izay hoe tandremo tsara fa fandalovana ny anareo eo amin'ny toerana io. Tandremo tsara. Marina mihitsy izay voalazana izay. Betsaka ihany ny mpitondra ny fandimby teto, fa ity fitondrana ity no fitondrana tsy tandalana indrindra, ary azo lazaina mihitsy ny hoe tsy misy elanelam-panahy ka ijery ny tena fanajana lalàna izany. Dia nakaiza ireo mpikambany HCC manoloana izao zava-misy izao? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?